ao anatin'ny lafiny izay ihany no tanterahana tamin'ny farany herinandro teo ny fitokanana ny trano fiangonana vaovao tao amin'ny FJKM Ambohidralambo famonjena sondapartany Arivo Avaradrano. Vita soma tsara ny trano fiangonana vaovao naoriny FJKM Ambohidralambo famonjena. Nanana trano fiangonana ihany ry zareo saingy kely dia kely izany trano fiangonana izany ko dia niroso tamin'ny fanorenana fiangonana vaovao ny kristianina tao atoerana. Azo lazaina fa lehibe tokoa ity trano fiangonana vaovao ity satria mirefy 30 metatra ny lavany ary 30 metatra ny sakany. Ny sekretera jeneraly avy ao amin'ny FOB FJKM Andriamatoa Marinasy Mpitandrina no nitarika ny fanokanana ny trano fiangonana sy ny fitokanana ny Tsangabato ary mbola izy ihany koa no nitoro ny tenin'Andriamanitra raha ny président synodaly avy ao amin'ny synodapartany Arivo Avaradrano no nitarika ny fanompom-pivavahana. Taorian'ny fitokanana ny trano fiangonana moa no nametrahana ireo fitaovana sy fanaka samihafa ampiasaina eny amin'ny altara. Naharitra 7 taona ny fanatanterahana ny asa rehetra niainga tamin'ny fanaovana ny fototra hatramin'ny fandokoana. Ny valindrina sisa no anjy vita amin'izao fotoana izao. Mahery ny 2 miliara ny vola lany nanaovana ny asa ary tena herim-pon'ny kristianina madidio no nazahoana izany vola rehetra izany. Ny anton'ilay fety eto amin'ny natao teto amin'ny FJKM Ambohidralambo famonjena zany tompoko a dia tsy ninona akory a fa ny fanokananay a izao fiangonana vaovao izao nanangana fiangonana vaovao zany a izahay a satria tsapanay a fa kely le fiangonana vitan'ireo razabe anay teo aloha tsy omby anay zanaka teo arina dia nanangana vaovao izahay. Fampirosehana ho amin'ny ho antsika zanaka pelezana vita ny fiangonantsika lehibe atonina antsika rehetra manasa anareo tsy afoy ny fiangonana ty an-tanindrazana ho tonga matetika anotrona ny fiangonana ty dia maniry sy mananteny zahay fa ho tonga maro foany ianareo amin'ny fotoana rehetra. Entiko anampiana ny tenin'ny Ray aman-dreny Mpitandrina ho antsika zanaka pelezana tompoko aoko tsika fandrimbona mandrakariva ho anay reny fiangonana fa mbola betsaka nezaka tokony ataontsika ho an'io fiangonana io sy ny fanatsarana. Raha tsy hiteny fotsiny azo ao aoriana kely ao zay dia anao ezaka plafond maro zany mbola ezaka mbola tianay atongavana atomombana tsara sy atotosa havitany tsomatsara zany fiangonana zany Solotena maro avy amin'ny synodapartany Arivo Avaradrano no tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity ary marobe ihany koa ireo taranaka sy zanaka pelezan'ny fiangonana no tonga teny atoerany ny Alahady 3 Novambra.